mitadidy. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Salama tsirondro folo zato ateo folo. Andray, fahiny ty ataonao itony fitaratra e? Manao exercice. Exercice inona indray? Fanazara-tena hoana? Inony ty mitilatilana to, mianjonanjona to? Amboarina Sala amin'ny adala? Tsy sala amin'ny adala fa sala amin'ny olona manana ambo-po. Zay filaza azy. Fa inony ty ataonao fa tsy azoko e? Amboarina tsara ny fijery ny fijery ny orona lanjaina tsara, ny vava amboarina tsara. Inona ary zany? Mianatra an'izany hoe miavony zany fa za mantsy ohatran'ny tsotra loatra ary niny, tsotra loatra. Ka misy tsara noho ny tsotra ve anaka? Mavomavon'ny olona ka tsy tiako. Fa inona ary ty tantarainao ary inony ty manjoanao fa za tsy nampianatra anao zo toetranao zao mihitsy. Mandreraka ny foko mampanahiko mihitsy ny nahita an'le kalazina. Manino ny zina e? Nga rehefa hoe manan-karena sy tsara taresy ohatrohatr'izany dia mianjonanjona ery. Inona fa tsy nitondra an'le tômôbilina n'iny izy dia hitako izao mihitsy izy neny olona mifampiresaka ihany ange izay e. Fa asa mienatra an'le namany teo akaikiny angamba. Dia za miandry bus eo. Hitaneny tery amin'ny ery amin'ny bus, ery amin'ny fiantsonan'ny bus ery. Dia hitako izao izy fa nahita tao anatin'le tômôbilina tsara tarehany. Dia mondy ny anjona be tsy nahita no nandalo teo nandalo teo amin'ilay ary amin'ny bus teo. Angamba eritreritra izy hoe hanaka anazy hoe andeha hitaingina ny tômôbilina tsara tarehy. Inona koa ny vakiako loha amin'ilay zina. Ka inona ny idiran'ity fiatsika eo mahafahafa ty fa tsy zay fiainany ihany. Rehefa tsy tiany andehanana ny tômôbiliny avelao ny azo hoany, mahay mandeha bus tsika. Za mianatra ho ambonimbony Mianatra ho ambonimbony dia alona atao ambonimbony? Miavona kely, asiana fiavonavonana mihitsy fa ny tsotra loatra ho aza. Za angeriny mianatra tsara e. Dia mbola ana-karena, mbola ho avy any rehefa manan-karena dia manino? Andro any. Dia maninona? Dia hiavonavonana? Efa mizatra. Ohatry? Mianjona tsara, anjonona tsara. Ny talon amin'izany efa avo be ny azoniny an-tsaina. Anjonona tsara ny loha. Finina koa ny ataon'ny kalazina aty amina. Toko an'izany ry Andrekaka io. Fa mila mijery an'ilay romanina 12 aloha ianao e. Maninona indray ny romanina? Romanina toko 12 ny fehezanteny faharoa. Fehezanteny faharoa hafa indray zany filazan'iny azy zany. Romanina toko 12 fehezanteny faharoa. Romanina toko 12 fehezanteny faharoa. Zao ny vaky ny teny ao. Aza mihevitra zay hiavona vonana. Zay hoa le tenin'Andriamanitra. Aza mihevitra zay hiavona vonana. Na miavona aminao izy na tsy miavona aminao, aza mihevitra zay hiavona vonana. Romanina 12 fehezanteny faharoa tsy misy ady hevitra mihitsy. Tenin'Andriamanitra io tsy maintsy tanterahana. Sady raha vao tsy tanterahana dia manota. Zany mihitsy. Zay le olana. Aleo hiala eto amin'ity fitaratra ity dia tsy hevitra zay hiavonavona fa diran-doza raha manota eo. Oke tsy hifonana amin'ny tompo izay efa fanombohana rehetra teo fa aleo hiova amin'ny fanavaozana ny saina. Aza mihevitra zay hiavonavona hono romanina toko 12 fehezanteny faharoa. Aoka mihitsy ny tenin'Andriamanitra ihany ny tsika no arahany. Zao no izy na iza manafotoana, na iza mahay miavonavona, na iza mahay mirehare, na iza manambany ny tena. Aza mihevitra zay hiavona vonana. Romanina 12 fehezanteny faharoa. Aza mihevitra zay hiavona vonana. Zay mihitsy le teny. Romanina toko 12 fehezanteny faharoa. Aza mihevitra zay hiavona vonana. Ombay mitadidy.